Feno fifaliana tanteraka no androso anatin'ny tokantranontsika mianakavy amin'ny alalan'izao fandaharana Vahao ny Oloko izao. Faly miarabanao ary faly miarabanao ihany koa pasteur Ertina tonga eto amin'ity fandaharana ity. Manona ny fiadanana tomponao pasteur Tony dia miarabantsika mianakavy tompoko. Ivavaka avy hatrany ny tenako mialoha ny idirantsika ao anatin'ny famelabelarina pasteur satria afana dia afana ity fandaharantsika ity androany. Hiaraka ivavaka isika tompoko. Raha io amin'ny anaran'i Jesosy misaotra anao zay satria mbola nomenao fotoana malalaka ndray androany ianarana ny teninao. Andinina sitraponao eto amin'ity fahita lavitra ity. Meo anay mpanomponao ny fanahinao masina fany amelabelatra ny teny fahamarinana, ny teny famonjena hoentina ampianarina ny reto tokantrano mampandrosana ireto. Ta ihany koa ireto mpijery reto mba handray fahalalana sy fahasoavana avy amin'ny teny izay ampianarinay rombala mianaka eto amin'ity fahita lavitra ity amin'ny anaran'i Jesosy. Halleluja. Amen. Tamin'ny farantetsika pasteur dia niresaka makasika ny bokin'ny Genesisy toko faha 1:20 ny naterahany Isaka sy ny nandroana any agara-mianaka niala teo anatrehan'ny tokantranon'ny Sara sy Abrahama. Dia be dia be moa niresaka hitantsika tamin'izay androany indray tsika dia hiditra amin'ity Genesisy toko faha 1:20 manomboka amin'ny 2:20 ka hatramin'ny farany izany. Soramandry dia mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy ny fanekena nataon'i Abrahama sy Abimeleka 2:20. Ary tamin'izany andro izany Abimeleka sy mpikola komandiny miaramilany dia niteny tamin'ny Abrahama ka nanao hoe omban'Andriamanitra ianao amin'izay rehetra ataonao. Koa ankehitriny ihaniano amin'Andriamanitra fa tsy hamitaka ny zanako na ny taranako ianao fa araka ny soa izay efa nataoko taminao no mba ataovy amiko sy amin'ny tany izay ivahiniananao. Ary hoy Abrahama, ianiana ary aho Ary Abrahama nanandratra ny Abimeleka noho ny lavaka fahatsakana anankiray izay efa nalainy ny mpanompony Abimeleka ankeriny. Dia hoy Abimeleka, tsy fantako izay nanao izany, fa ianao tsy mbola nanambara tamiko ary izaho koa tsy mba nahare ratsy vao izao. 2:20. Ary Abrahama naka-ondry amanosy sy omby ka nomeny any Abimeleka dia nanao fanekena izy roa lahy. Ary hoy Abimeleka tamin'ny Abrahama, atao inona ireto ondry vavy kely 7 natokanao ireto? Ary hoy izy, mba ho raisinao amin'ny tanako ireo ondry kely 7 ireo ho vavolombelona amiko fa izaho niady io lavaka fahatsakana eo. Izany no nanaovana io tany io hoe Berseba, satria teo no nianianan'izy roa lahy dia nanao fanekena tany Berseba izy. Ary dia niainga Abimeleka sy mpikola komandiny miaramilany ka niverina ho any amin'ny tanin'ny Filistina. Dia namboly azo tamariska tany Berseba Abrahama ka tao no niantsoany ny anaran'i Jehovah dia Andriamanitra mandrakizay. Ary Abrahama nivahiny elaela ihany tany amin'ny tanin'ny Filistina. Tamin'ny farany teo moa pasteur Tony raha fitinina ny resaka izay natao teto dia ny resaka momba ny atao hoe fijangajangana sy ny fahotana tafiditra ao anatin'ny tokantrano hoe Andriamanitra tsy mivazivazy mihitsy. Ary ny tokantrano tena zanak'Andriamanitra dia tsy tian'Andriamanitra izy fahotana izany. Izay no natonga an'Andriamanitra nanaky ny tenin'ny Sara hoe roay agara-mianaka. Namafy tamin'ny Abrahama aza ny nandroaka ny agara-mianaka dia noroahana tokoa satria tsy neken'Andriamanitra mihitsy ny fisina fahalotona na fijangajangana tao mitokantranon'ny Abrahama. Tsy neken'Andriamanitra mihitsy zany. Ary nakanalesona teto no maly manao hoe indraindray ange ry havana malala itsika efa mitolona mambavaka mafy, efa tena mivavaka mafy, mitady an'Andriamanitra mafy nefa tsy mety valim-bavaka, tsy mahita valim-bavaka. Tsotra le antony pasteur Tony satria ao atokantranotsika eo mihitsy misy olona indraindray zay tian'Andriamanitra alana ao amin'ny tokantranonao satria mandoto an'le trano. Misy olona indraindray zay tena mitondra fahotana, mitondra fijangajangana tokantranonao, mitondra fahalotona tokantranonao ka mibloke ny fitahina tokony hitsofoka ao. Ary raha tsy roahanao mihitsy avoakanao ny tranonao ireny olona ireny
karazan'olona tsy mety mibebaka ireny karazan'olona tsy mety mivavaka ireny de misy fotoana tsy mirotsaka mihitsy mifahasoavan'Andriamanitra tena tsy mirotsaka raha tsy manino izy ty raha tsy tena mibebaka le olona raha tsy tena manolo tena le olona pasteur Tony zay zany anankiray no rafitinina ny resaka zay ny fanaovana teto izay noresahana ihany koa maly hoe na inona fahotanao na inona koa mety fahalavonao raha tena ibebaka ianao ka iverina amin'Andriamanitra de raisin'Andriamanitra indray izany olona izany pasteur Tony zay ny amin'iny fa ny dingana manaraka eto moa zany zao de hoe ny fanekena nataony Abrahama sy Abimeleka dia efa novakinao teo moa zany tantara io zao no fandehan'ny tantara io zany pasteur Tony nisy fotoana i Abrahama raha mandingitsika atao amin'ny Genesisy 20 de misy lohateny hoe niny vahinianan'ny Abrahama tao Gerara tao amin'ny Gerara io de tsy izy akory fa Abimeleka ny mpanjaka tao ya de nivahiny tao zany i Abrahama de rehefa nivahiny elaela tao izy notahin'Andriamanitra elaela tao izy de nahita mihitsy i Abimeleka fa olon'ny fahasoavana i Abrahama de lasa niara-nonona tao zany zareo reo niara-nonona kanefa tsapany Abimeleka ihany koa fa maha-olo-pahasoavana ny Abrahama de olona matanjaka i Abrahama olona mahery Abrahama olona tena tsy azo ediavana i Abrahama tsapany Abimeleka mihitsy zany raha mamaky eo amin'ny Genesisy 20 tsika fa nisy fotoana i Abimeleka saky aka amin'ny vadiny Abrahama saky ikitikitika amin'ny vadiny Abrahama fa i Abrahama nangina fa Andriamanitra niady tamin'ny Abimeleka eo tena ifampitana amiko ianao fa kitikitio vadin'olona io de nanomboka teo Abimeleka de tena nahalala hoe tsy azo ediavany ty rangaty manana hery afo ty rangaty misy Andriamanitra ty rangaty misy fahasoavany ty rangaty sarotra miady amin'ity lehilahy ty aloha tsy miady aminy so ahita problème zay zany le zavatra nitranga teo i pasteur Tony zany zay le zavatra nisy eo teto amin'ity tantara teto ity zany de niara-nonona teo am'izay zany zareo reo de ny afarany io tompo-tany io ihany Abimeleka no nanao fanekena tamin'ny Abrahama hoe zao no izy fantatra fa ianao de olona matanjaka ianao miaraka amin'Andriamanitra ianao omba an'Andriamanitra fa mba mangataka aminao aho manova fanekena amiko ianao ry Abrahama manova fanekena amin'ny taranako fantatra fa ho lasanao ty tanàny ty fantatra fa ho lasanao zao toerana rehetrarehetra izao fantatra fa tena ho babonao zay tsy maintsy ho lasa babo eo anatrenao zay fa zao manova fanekena amiko sy mitaranako ianao ry Abrahama fa tsy ampijaly manova fanekena amiko ianao fa tsy fa amaly soa ianao amaly soa ianao takan'izay nanaovako soa anao dia ianao kosa amaly soa am'izay rehetrarehetra ataonao eo pasteur Tony no lesona voalohany tiatsika ho raisina ny hoe tanteraka ilay tenin'Andriamanitra tary amin'ny Genesisy 20 vakeo ny pasteur Tony ary andininy fahatelo Genesisy 20 andininy fahatelo amin'ny anaran'i Jesosy ary ita izay manisy soanao aho fanozina izay manozina anao zay ita izay manisy soanao ary teto de nafinaritra fa i Abimeleka nanao soany Abrahama i Abimeleka nikarakara ny Abrahama de fantatsy Abimeleka tsara mihitsy zay hoe ity lehilahy ty no asoaviko noho zany tokony izy fitahina izy fahasoavana ho raisiko avy amin'ity lehilahy ty eo pasteur Tony tena tiako tsindrina foana fa misy vokany ho any fikarakaranao mpanompon'Andriamanitra misy vokany fitakosenanao amina olo-pahasoavana misy vokany reny pasteur Tony satria le tenin'Andriamanitra le hoe hita zay manisy soanao marina foana io ary za pasteur nahita an'izany mahita an'izany am'ireo karazana olona zay mpino izay tena hoe mikarakara mpanompon'Andriamanitra misy karazana olona manko pasteur tsy te halalafatsy ny fiainana izy tsy malalafatsy ny tokantrano izy tsy malalafatsy ny zanana izy tsy malalafatsy ny asana izy misy karazana mpino fa misy karazana mpino ray mahataka-javatra
de mametraka ny mpanompon'andriamanitra ololarana eo aminy mahay manaja mpanompon'andriamanitra fatany mihitsy hoe mila mikarakara mpanompon'andriamanitra mba hitahin'andriamanitra misy pino tena mahatakajavatra ohatra zany pasteur de tena mikarakara raha vao mahazo vola kely izy de miantso amin'ny pasteur raha misy anabavy zay any tadidiko tsara mahavarina anay izy io pasteur tony fa izy isam-bolana de mandefa airtel money amiko foana amina million mandefa airtel money amiko foana million foana no refany fa zany anabavy zany pasteur tony tena igagana mihitsy ny fahasoavana amirotsaka ao aminy igagana vao mahazo vola izy de enao nitsarovana vao mahazo vola izy de enao nitsarovana za matetika misy fotoana misakafo any amina hôtely reny de rehefa misakafo amina hôtely reny pasteur tony de ty ny mahafinaritra tena misy fotoana misy iny izy ty misy olona foana mitsangana allo pasteur fa zay mandony volanareo zay ny mandony sakafo laninareo na otrina na otrina zay ny mandony satria maninona moa le olona manao an'ireny satria le olona mahatsapa fa rehefa mikarakara mpanompon'andriamanitra izy de tsy maintsy hotahin'andriamanitra izay nge pasteur tony juroko vavolombelo ty tadidiko tsara tany amin'ny 1983 zay nanomboka novonjen'ny tompo telo amby 27 sy arivo zay nanomboka tena hoe novonjen'ny tompo zany nahita lalam-pamonjena de nivarotra vary amin'ny nanana sikotoza tao Andravoangy tao zay tamin'ny mivarotra gargote hôtely tao Andravoangy tao tamin'ny 1987 tanoany 86 87 tanoany de misy pasteur misakafo amin'ny hôtelinay eo maraina atoandro maraina sy atoandro plein temps moa filaza azy tamin'izany mpiano-piovana pasteur izy ireo misy eo amin'ny 10 menada mahery 10 menada any hoaniny isany mifandimby mihinana isan'andro amin'le hôtely tsy maintsy misakafo maraina ao atoandro misakafo maraina ao atoandro tena misakafo de tsy ampandoavana vola ireo mpanompon'andriamanitra de ty no nahavarina pasteur tony misakafo re olo reo de nahavarina ty ohatra nikatona hatramin'le hôtely raha farany nikatona hatramin'le hôtely de ohatrany hoe raha fijerin'ny olona zao de hoe banque le hôtely potika le hôtely ka pasteur firy no manao bôjy eo fotsiny pasteur firy mikodondrany fotsiny ao pasteur firy no mihinakanina tsy mandoa vola ako banque le hôtely fa potika hatramin'le hôtely zay no mety ho fijerin'ny olona tamin'izao fotoana zany satria le hôtely niareraka de ny afarany tsisy tombom-barotra intsony fa nafinaritra ndray tamin'izany na de efa niareraka ary le hôtely de mbola nitoy ihany le fampisakafoanana an'le mpanompon'andriamanitra hoe raha mbola misy pasteur tonga de nomena ihany aloha zay sazy nomena ihany na de efa namono antoka aza le hôtely fa nivaliny io pasteur tony zao andro any zany azanao nivaliny zao andro any atsika iainantsika zao tsy hoe tsy le hôtely mety nikatona fa ianao tsy rendrika zany tsy potiko zany zany anisan'ny tsapako ary namangin'andriamanitra ana am'izao tsika miteny zao hoe mamangy ana mihitsy fa namasin'andriamanitra hoe pasteur ertyna mahatonga anao ohatra anao zao ane mahatonga anao tahiko ohatra zao ane feno fahasoavana ohatra zao hoe omeko zay hanina tianao hoanina ianao mitangina zay tianao tomobilo tangenana ianao omeko zay zavatra ilainao rehetrarehetra ianao de vokatry reny zavatra niainana tamin'izany teo anivon'ny ray aman-dreninay zany pasteur tony fa zao koa ny zavatra tsapako eo anivon'ny ray aman-dreninay am'izao fotoana amin'ny ray aman-dreniko sy mipaitapo amiko tao anatin'le tokantrano zao zany tahin'andriamanitra daholy ny papako ny mamako nitokatranony ray aman-dreniko sy nyle piraitapo amiko rehetrarehetra efa manambady daholy ny akamaroany piraitapo amiko fa tahin'andriamanitra daholy de mahita zany hoe vokatsy le fikarakarana an'le mpanompon'andriamanitra tany am'izany mety 3 taona lasa tany hoany no nanovana an'izany asany fa misy vokany atraty amin'ny tarana ny androany misy vokany atraty amin'ny taranaka androany izy pasteur tony ka io i Abimeleka de nanao nangataka tamin'ny Abrahama hoe fantatry i Abrahama fa ianao de lehilahy fahasoavana misy fitahina ianao fa zao mba andoa no fanekena antsika amin'ny rahalahy fa mba rehefa tafavoaka ianao atanjaka ianao tafita ianao de mba hotsinjovanao ny taranako zay i Abimeleka de raha mijery ny toeriny tantara io tokoa ianao aloha de notahin'andriamanitra i Abimeleka sy ny taranany satria nanisy soa any Abrahama pasteur tony nanisy soa any Abrahama i Abimeleka de nitahin'andriamanitra ny zava-misy tokoa manko pasteur marina le tenao toe ny fifampitakosena
amina lehilahin'Andriamanitra feno fahasoavana, olon'Andriamanitra feno fahasoavana dia hitahian'Andriamanitra an'ilay olona. Raha ohatra misy olona anankiray zany manisy soa mpanompon'Andriamanitra, dia tanteraka ilay tenin'i Jesosy any amin'ny bokin'ny Luka hoe izay mandray anareo izy dia mandray ahy, ary izay mandray ahy dia mandray an'ilay naniraka ahy. Zany amin'ny fotoana zany misy olona anankiray manisy soa mpanompon'Andriamanitra, karakara mpanompon'Andriamanitra, dia ny tena marina tsy ilay mpanompon'Andriamanitra loatra zany no asiany soa, fa ilay fahasoavana ao anatin'ilay mpanompon'Andriamanitra. Dia iny fanasiany soa an'ilay mpanompon'Andriamanitra izy zany lasa mampisy connexion ny fiainan'ilay le fahasoavana ao anatin'ilay mpanompon'Andriamanitra amin'ny fiainan'ilay mikarakara. Dia manomboka misy fitahian'Andriamanitra teraka ho an'ilay olona. Tsaroako pasteur 13 taona lasa zay nisy fotoana inao tamin'izay nivavaka tamoron-dranomasina tany Tomasina 2004. Rehefa nivavaka ianao teny amoron-dranomasina dia nifanenantsika rô teny akaikin'ny port teny, nivavaka ianao tamin'izay dia sendra nifanenantsika, dia mbola tsy dia nisy fatakarana loatra moa tamin'izay, fa nisy vola taty am-posiko nomeko anao tamin'izay fotoan'izay, dia naleko aho nandeha tongotra fa ianao nomeko an'ilay vola. Dia rehefa ty folo taona taty afara tonga tato amin'ny asan'Andriamanitra amin'izay nantson'Andriamanitra ho an'ny asany, dia manao asan'Andriamanitra. Dia tsapako hoe vokatry ny soa nataoko tamin'ny pasteur tany amin'ny 13 taona lasa iny misy vokany izy aty amin'ny 13 taona ty afara. Dia eo misy taona mijoro vavolombelona hoe mba misy olona mba manatitra vola, misy taona misy olona tena hoe za pasteur iantoka ny fitafianao fotsiny. Misy taona mandeha minina amin'ny restaurant araka le fijoro vavolombelona tenen'ny pasteur, dia misy olona tonga dia hoe za iantoka ny addition rehetra pasteur. Dia vokatry izay dia misy ihany koa le olona tahian'Andriamanitra tahaka ny tahian'Andriamanitra nanisy soanao pasteur Ertiny. Ka zany le izy ny fikarakarana io pasteur tena milaza aminao hoe tokony ataontsika io. Indraindray tsika mieritreritra hoe fa tiantoka ho atsika ny fikarakarana mpanompon'Andriamanitra, fa raha mahita lehilahin'Andriamanitra ianao pasteur ianao mety any amin'ny fiangonanao any ka tena lehilahin'Andriamanitra mpitoro teny za dia miteny amintsika mahasoa anao ny manome tomobile an'io pasteur io, mahasoa anao ny manome moto azy, mahasoa anao ny mikarakara azy, mahasoa anao ny manome trano an'io mpanompon'Andriamanitra io, mahasoa anao ny manome sakafo an'io olona io na dia manana ny ampy ary izy, dia mahasoa anao ny mikarakara satria mbola hitondra fitahiana sy fahasoavana ho anao ny fikarakarana mpanompon'Andriamanitra goavana. Indrindrandrindra tena lehilahin'Andriamanitra misy fahasoavana izy pasteur, mahasoa an'ireny olona ireny ny mikarakara mpanompon'Andriamanitra. Zay anankiray fa anisan'ny ny zavatra anankiray goavana pasteur Tony izay teny ho resantsika amin'ny rahalahy eto dia le resaka atao hoe fianianana. Fianianana satria angatahako vakinao ane eo amin'ny andiny ny 720 mba angatahako vakinao andiny 720 amin'ny anaran'i Jesosy. Koa ankehitriny ianiano amin'Andriamanitra fa tsy amitakay na ny zanako na ny taranako ianao, fa araka ny soa izay efa nataoko taminao no mba ataovy amiko sy amin'ny tany izay ivahiniananao. Koa ankehitriny ianiano amin'Andriamanitra fa tsy amitaka na ny zanako na ny taranako ianao, fa arak'izay efa nataoko taminao mba ataovy amiko sy amin'ny tany izay ivahiniananao. Ary hoy Abrahama ianina ihany aho. Tena ny fianianana pasteur Tony tena misy lanjana goavana, indrindrandrindra eo amin'ny fanompoana an'Andriamanitra. Tena misy lanjany goavana, misy lanjany goavana le fianianana eo anatrehan'Andriamanitra. Za dia mampirisika ny olona misy zavatra safidy anankiroa eo anoloana. Ozy izy ny tenin'Andriamanitra atao amin'ny Matthieu ndray anao vakitsika pasteur Tony, Matthieu 5 andiny 7:30. Matthieu 5 andiny 7:30 amin'ny anarany Jesosy. Ary koa efa renareo fa voalaza ny Ntaolo hoe aza mianiantsy to fa efa ao amin'ny Jehova ny voadinao. Fa izaho kosa milaza aminareo hoe aza mianiana akory na amin'ny lanitra na amin'ny seza fiandrianan'Andriamanitra zany, na amin'ny tany na fitoeran'ny tongony zany, na amin'ny Jerosalema fa tanànan'ny mpanjaka lehibe zany, aza mianina amin'ny lohanao fa tsy mahay mahafotsy na mahamainty na dia singam-boly iray akory aza ianao. Fa aoka ny teninao eny
tsy fa izay mihoatra noho izany dia avy amin'ilay ratsy. Ny fianianana pasteur tena na hitondra soa an'le olona na hitondra zava-doza ho azy na hitondra soa an'le olona ny fianianana na ny voady mitovitovy ihany moa zany izy ireo. Ny olona mianina matetika amin'ny voady ny olona mianina matetika amin'ny voady. Misy fotoana aloha ilaina ihany ny fianianana ohatra hoe amin'ny fotoana mariage tena ilaina ny fianianana amin'ny mariage eo anaty indrindrina mobilipoitra hoe izaho ranarana dia manaky marina ampiakatra anao vato malaika eto anaty an'Andriamanitra sy ny tany eto anaty ny vavolombelona fa ianao no vatoko manompo androany ka nakaratsiana nakasoavina inona dia anaky anao aninina tsisy asaraka na aminao na inona fa lamba nakoka fato ny sarana sinsisinsisy reny ny atao fianianana ireny na ireny ny atao voady reny. Ny fianianana pasteur tena zavatra goavana ary ny olona rehefa voafatotra ao anatina fianianana izay aleo aza hoe hiarany didy mpitsarana eny amin'ny tribonaly ianao dia migadra 3 taona na migadra 10 taona toy izay mandika fianianana zay natao teo anatren'Andriamanitra. Aleo aza hoe mandoha onitra ianao 20 tapitrisa ariary toy izay hoe nisy fianianana nataonao ka nivadianao surtout amina mpanompon'Andriamanitra. Za aloha zany pasteur tena tsy mba sa miampy akoatrana mariage ho iamantsa anao mariage kosa aloha tokony ifamatotra ny olona tokony ifamatotra mpivady ary tsy tokony zavatra akoatra zay satria tsika tsy nampianarina hijangajanga fa tena ilaina. Fa za tena ohatrany na hoe mety manao asana pasteur koa le olona dia mianina na batisako azo atao tsara mianina hoe za dia tsy hiverin-dalana intsony mandrakizay anompony tompo satria fiainana mandrakizay ny resanao anatin'izany. Fa le hoe hosanatry vava hoe mianina fa tsy nangalatra an'le 2005 teo mianina fa za tsy nangalatra an'le ray alina tsy mba sa mampana olona an'izany na hoe mianina fa za tsy nangalatra ny akohanao na mianina fa za tsy fanao za zany pasteur fa ny fianianana surtout le lahan'Andriamanitra no manao fianianana aminao mifanekena aminao kirabe ary io nge pasteur zava-doza reny le hitanao hoe fianianana ohatra mianina le olona manao avocat mianina le olona manao mpitsara anao mpitsara dia misy fianianana melohany andrasany asany mianina eto amin'ny tany sy ny lanitra fandeha fahamarinana naja toy ny anak'Andriamasina lalam-panorenana anana miany filoham-pirenena manao fianianana ny mpitsara dokotera koa manao fianianana. Za dia miteny anareo tompoko lasy tompoko vavy taterao reny taterao reny fianiananao reny fa reny pasteur mitera-doza any amin'ny taranakao ary zany ny mahatonga an'le hoe lazaiko ohatranao tsara pasteur tony mahita zanaka mpitsara zay ihany efa maty le ray aman-dreniny fa tena mijaly potika le taranaka potika le taranaka satria le mpitsara nanao fianianana teo anatrehan'Andriamanitra teo mason'ny olona eo anatrehan'ny lanitra sy ny tany anaja ny marina anaja ny lalàna nefa avy eo anao mivadika misy mikolikoly fa zava-dozy reny le hoe nahazo areny ianao nanangina trano ianao nahazo katokatry ianao mahazo tany ianao rembavotra misy taninao eny Moramanga misy taninao eny Atsirabe kolikoly ary tsy nijery ny marina sy ny rarina zany ianao nefa ianao zao vao nivoaka ho mpitsara dia nananga-tanana mianina ho fatofato azy ny taranakao ho ripadripaka ho azy ny taranakao hitsabo an'ireo zanakao any ampitany ranomasina amin'ny problème ao anatin'ny kibony ao ianao sy problème ty anatin'ny lohany ty ary tsy mety ho sitrany io satria nisy fianiananao zay niodikainao ary indraindray reny pasteur any amin'ny taranaka le olona ny fandikanany reny fianianana ireny no mitera-doza tsika nge ho mieritreritra hoe io resadretraka tenen'ny vavantsika io ny heverintsika hoe mandendeha ho azy reny fianianana ireny ary zay na tonga Jesosy milaza eto manao hoe aza mianina akory zao milaza aminareo aza mianina akory na amin'ny lanitra na miteza fiandrian'Andriamanitra aleo zany tsy mianina rehefa tsy vita
aleo ara mahita anao mivarotra garikoty aleo mahita anao mivarotra épicerie kely toy zay lasa pitsara de nanao fianianana fa nilazanao marina nefa rehefa tonga oatsy anao ny marina akory fa hita loza ny taranakao de zany mahatonga an'ireny olona sasan'ireny matimaty azy paster maty ny taranany tapitapika hoe maty ny zafikeliny le zafikeliny tena tiany iny maty tapitapika hoe maty ny zanany lalany zarany teraka anankitelo izy vavitokana ny ray le vavitokana teo ampovoany mihitsy ny maty satria nisy zavatra nodikainao tao nisy zavatra ny hoeverinao fa namandika an'io ary tsy rarahako fa mety foana io fa mandeha ho azy io kinanjo tsy fantatrao fa iny fianiananao iny nge mifamatotra aminao sy ny taranakao iny ilaina pasteur ny fianianana amin'ny fotoana tokony amin'ny sedra tokony ilana azy mbola averiko ihany ohatra amina resaka fanambadiana tena ilaina zany satria ny mpivady tsy tokony hisaraka mandrakizay ilaina ohatra zany amin'ny resaka fanolora tena hoe anao pasteur tena ilainy zany fa tena vonina ilainy zany ohatra amin'ny ranony batisa satria efa tsy tokony hiverin-dalana ntsony nao ka hiverina amin'ny adalana azonao fa amina sehatra koatrzay aza mba miampianina ny zanaka hoe napiaraka indray sa tsy napiaraka androany de le zanaka hoe efa fantatra zao izy fa napiaraka fa fantatra izy fa nandainga koa nefa miresaka aminao de avy ianao hoe mianina amiko arangany raha milaza fa tsy napiaraka tena anao hoe mianina eto anatren'andriamanitra fa tsy napiaraka tsy fanao zany pasteur aza miampianina ny zanakao mety nangalabola ny zanakao aza mpiananina aza miampianina azy ianao fa tsy fanao zany na de sanatria aza ny vadinao sanatria aviko mety napirafy aza mpianianina izy hoe mianina amiko ary anao fa tsy nanao an'izany fa mahita loza nge pasteur tena loza nge ho iaho mety mbola tsy nahita anao de ozy izy ianao hoe tsisy raha raiko an'izany tenin'ny pasteur heritiny zany fa tena ty fampianarana sy toriteny omeko anao ty tena milaza abinao hoe tombotsoanao no mandreny ty fa tsy fanao pasteur ny mampianina na zanaka na vady ka sainao mianina izy metimety nisy adalana nataony mianina amiko ary ianao fa ianao tsy ady amiko tsony manaova fianianako amiko ary fa ianao tsy amalivaly atsony manaova fianianana amiko ary fa ianao tsy angalangalatra atao trano tsony manaova fianianana amiko ary fa ianao zaosozao zay tsy fanao zany satria io olona io olombelona nofamandra de mety misy zavatra tsy mahatateraka azy de amin'ny fotoana izy mety mandika an'iny de eo no mahatonga ny sanatry ny vava pasteur reny le hoe misy an'reny renim-pianakaviana maty eo-piterahana reny na maty eo-piterahana ny zanany sary piterahana sanatria misy accident tampoka mahazo azy satria misy zavatra ny fianianana tao zay nataony kanefa nydikainy pasteur tony ny fianianana pasteur de tsy voafafany comme ny fanadinona hoe nisy fianianana natao de mandeha ny fotoana ny fahalavam-potoana de mody sary adino le izy tsy voafafany zay fianianana io pasteur io fianianana io ihany koa tsy voafena faritany hoe eto faritany Tananarivo izy nianiana ka fotoana izy mifindra any amin'ny province de afaka le fianianana de tapaka le fianianana de hoe tapaka le fianianana hoe ifindra firenena de ho tapaka le fianianana fa tamin'ny fotoana zany isy olona anankiray nianiana teo anatrehan'Andriamanitra de mifamatotra amin'ny fiainana iny fianianana iny ary naizanaiza misy azy de manaraka azy zay pasteur marina zany ary ny zay ozy izy niteny tompo eto rehefa eny de eny rehefa tsy de tsy za zany pasteur miteny amin'ny olona raha mbola afaka mianina raha mbola afaka tsy mianina amina zavatra maivamaivana aloha tsy mianina zany zay mivolaza Baiboly eto fa za ozy izy Andriamanitra milaza aminareo aza mianina akory na amin'ny lanitra na faseza fiandrianan'Andriamanitra zany na amin'ny tany fa fitoeratongony zany na amin'ny Jerosalema fatanana amin'ny mpanjaka lehibe zany aza mianina amin'ny lohanao fa tsy mahay mahafotsy na mahamaitana de ny singabolinao ray akory azy ianao fa aoka ny teninao eny tsy fa izay mihoatra noho izany de avy amin'ny aratsy satria io fianianana io pasteur tena zavatra koa raha tsy ho vitanao nga le manatanteraka azy zavakafa ndray zay raha tena ho vitanao io de tsy mampanina satria ny any Abrahama sy Abimeleka teto vitany hoe ifamatoka tsika amin'ny rahalahy tamin'izany tsy misy mairie ka hoe anaovana fifanarahana de aveo légalisena tara tsy mbola nisy mairie tamin'izany tsy misy hoe arrondissement ary amin'ny firaitsana ary ary amin'ny district ary no anao iny izy ty taratasy fifanarahana de sy nasony fa teny aloko ny vava fotsiny
de nisy fanatitra ny fanomezana zavatra ny fanomezana de mifanarakytsika eo anaty an'Andriamanitra fa zay mivadika amin'iny mahita problème ary zany daholo eo anaty baiboly a ny fifanarahana amin'ny teny fotsiny Andriamanitra hoy Josoa indray andro rehefa nanangana ny tanàna nandravan'ny Jeriko nandravan'ny Jeriko Josoa de ny teny izy tsy azo atsangana tsony Jeriko fa na iza manangana ny Jeriko eo zay mianakendry manangana an'io de ny ain'ny faralahany no ny ain'ny lamatoany no sazany fananganana ny vavadiny ary ny ain'ny faralahany no sazany tsy taditiko zay ananganana ny tanànany de nisy lehilahy efa eninjato taona tateorina angambo zay nanangana n'io tanàna io asana valonjato taona tateorina fa tanteraka tsy voafafany taona tsy voafafany toerana ilay fianianana nataony Josoa nisy fotoana nisy an'le Rahabajanga rehefa androdany mandany Jeriko de io Rahabajanga io no nino zany complice tamin'ny zanak'Israely zany hoe mba niaro zanaky nanome renseignement rehetra hoe tia ny fomba anatanteranareo fidiranareo to Jeriko nefa i Rahaba ao Jeriko no mipetraka fa izy zany complice am'ry Mosesy tamin'ry Josoa tam'zany de hoe mba fa zao mba ifanarahako izy fantatsay fa ho ravanareo ty tanàny ty ho lasanareo ty tanàny ty ho Rahabajanga fa mba maoka nareo ianina amiko fa za sy ny akonany raiko kosa mba ho velominareo de nianina Josoa nianina ny mpisafo tany tam'zany de iany ary mianina aminao zay de iny fianianana iny tsy azo dikaina iny pasteur tsy azo dikaina iny fa zay mandika an'iny problème indray andro Sekoly nanao fianianana ohatra zay koa fa tena mahita problème ohatra zany fandikanan'le fianianana zaho a tena manorevitra ny olona pasteur raha mbola azo atao fa ny fianianana tena raha tsy ho vita aza miteniteny foana ho anareo mpitsabo izay efa nanao fianianana ny hoe hitsabo ny marary na ny fahavaloko na ny inina de ho tsaboko iza tazony reny fianianana reny fa my fotoana ianao mandika an'ireny problème matsiravina ny ambadika reny ianareo mpitsara zay nanao fianianana fa hijoro amin'ny marina andeha mpifahitsina naraka ny lalàna de aza de jamba ny kolokolo loatra renareo marina mafy aza de jamba ny kolokolo loatra nenareo marina mafy fa sao de ahita olana trany mety mbola mety ange fidiram-bolanao androany mety mbola mandeha nge zavatra rehetra torinao androany fa io fianianana tsy tanterahanao ahitanao loza ny apasteur matahotra mafy an'io matahotra mafy an'io mianina io a ka aveo nefa tsy matanteraka na amina olona kely io na amina olona lehibe na amina olona tonontonona za tsy mba manao fanekena sy fianianana eo anatren'Andriamanitra zany hoe hifanaraka amina olona hoe ianao tsy maintsy zao tena satria zay zavatra teninao androany Andriamanitra mitazona azy Andriamanitra mitazona azy ary ny olona afaka mivadika aminao fa hita olana fa ianao koa raha mivadika amin'le zavatra nambaranao ahita problème azony pasteur lizy ka mizarana koro tsara lizy zany pasteur ataony averiko tsara hoe raha afaka tsy mianina indrindrina amina zavatra maivamaivany aza mianina re za de miteny aminao hoe so de hoe nangalatra kely 100 000 tao an-trano de mpanampin'olo ny asanao na de marina mafotana mavady eo anaty tren'Andriamanitra mianina aminareo mihitsy aho ka bokatra any amin'ny tanako fa za tsy nakanjany 100 000 anareo zany nefa mety anao no nakasa hitondra zava-doza ohatranao zay teninao zay mianina mihitsy amin'ity zanako takiboko ty a okio tsy ho tafavoaka raha zany manao an'zany mianina mihitsy any am'izao raha izao saozao mianina mihitsy am'izao zava-doza reny pasteur tsy fanao teny fite tsy fanao reny satria raketiny fafatotra Andriamanitra am'ireny ianao de zava-doza ny fiafaran'ireny zavatra reny fa ny fanao zany a raha ohatra ka tena ho vitanao ohatra amin'ny mariazy azo atao tsara satria tokony atao an'izany mariazy resaka fianianana pasteur azo atao tsara firosoana amin'ny batisa azo atao tsara ny fianianana satria fanolora-tena ho an'Andriamanitra zany tsy mampaninina zany fa ny fianianana tena mampiraiky zany melohany amaranantsika azy pasteur misy karazana faritany eto Madagascar eny amin'ny sisitany iny pasteur
manana le karazana coutume atao hoe fatidra zany hoe amin'ny fotoana misy olona anankiroa ifanaiky de tatany eo amin'ny faritry ny vavafony de alaina ny rady atao sakaitany sotrootran'izay de asina ozina be mihitsy zany iny zavatra iny hoe raha vao manisy ratsy ana ianao misy karazana ozina matsiravana de samy misotro le olona de matetika nefa reny zavatra iny tsy voatazon'le olona le tenin'ny fanomezana de amin'ny fotoana misy mivadika ny anankiray amin'io de misy fianakaviany ho an'le mivadika tsy natazona an'le fianianana zany de misy fianakaviany io izay tsy natazona an'le fianianana io maty zany hoe fianakaviany anankifito maty daholo de zay anisan'ny maharatsy an'ity fianianana ity pasteur hoe mianiana nefa tsy mahatateraka fa lele kokoa zany tsy mianiana raha ohatra fantatra hoe tsy ho tateraka le zavatra tokony zay mihitsy izy pasteur Tony ary zay ny problème tsika malagasy tsika malagasy tia mianina tsika malagasy tia miteniteny foana tia manozona fa grave be ary na de sanatsy vava hoe resako any amin'ny lakoty araka ndrasanao teo zay zany angeny mahatonga ny olona sasany any amin'ny lakoty pasteur tena tsy tafavoaka amin'ny fiainana any misy arena any misy zavatra be da be any fa izy tena ao anatina fahantrana lalina misy olona tena miaina ambonin'ny arena nefa tena ao anatina fahantrana lalina satria ny mahatonga azy tena potika fiaina ao anatina fahantrana lalina io le ozona ny fampitsitsika moa zany fiteny fampitsitsika fanitsika fampitsitsika na hoe mifampianina zany fanozona moa le mitsitsika satria tena matetika ny olona any amin'ny lakoty na olona any faritra sasany tena mbola manjaka be io mifanozona io le mifatidraraka ny teneninao teo de le olona zany io zavatra tenenin'io tsy voataterakany de safe zany mandika an'le fianianana izy de tena potika ny fiainany maty tanora mahatra fadirany novana tsisy tafavoaka amin'ny fianarana de tsy mivazaha loatra amin'ny mampahory azy tsy ny mpiaviny mampahantra azy tsy ny ina fa le ozona izay fanaovandry zareo ireo de fanozonozonao daholy de iny mampahantra fadiranovana pasteur Tony ataoko fa mazava tsara izay rehetrarehetra resaka fianianana nresantsika teo nazavazavana an'izay ndolo tsika ivavaka isotra ny tompo amin'izay rehetrarehetra zay mankasitraka indrindra raha io andriamanitra ny fahatsarana ianao ary andriamanitra lehibe ianao raha ianao no miasa tsy misy masakana raha ianao no miasa tsisy matohatra anao mana tena tompo fa izay fampianarana sy toriteny teto zay de vo raha ianao tsakany sy andavany ary tombonay amin'ny fahasoavanao zany ireto olona mpanaraka fandarana reto de ho tahinao raha nisy tamin'izy ireo tena tratrana ozony vokatry ny fianianana tsy tateraka anafaka azy ane ianao ary tena nafaka azy ane ianao tena nafaka azy ane ianao misaotra indrindra tompo amin'ny anaran'i Jesosy amen izay pasteur angamba no azo nresantsika teto androany resaka fianianana sy ny ozony sy ny voaty fa mafisina ihany amin'ny sabotsy fa fitony volana avril ho avy zao pasteur etsy ny collision de Madagascar de izy vavaka lehibe ho fanapahana zay ozona zay raha tsapananao fa anisany nanapotika anao ny fianianana na ny voady tsy tateraka na le mifampitsitsika reny tena manasanao ndao an'olo tena ho an'Andriamanitra ary andao anao fanekena amin'Andriamanitra andao androso lalina amin'ny fanomponan'ny tompo mety efa pino anao mpivavaka kristiana miaina amin'ity fandarana ity nefa tsapanao fa tena misy barrière eo anoloanao barrière spirituelle izay tena manakona ny lalanao ary mangeja ny lalanao tsy afahanao mikofoka ary tsy afahanao mandingana za manasany reto leto pasteur amin'ny sabotsy fa fitony volana avril eo amin'ny sivy maraina etsy amin'ny collision tongavy ianao asoanao io fotoana io io koa tsika no anao fanolora-tena lalina izy fanolora-tena lalina ho an'Andriamanitra ataotsika eo zay atsona nreto olona ireto izay atsonanao nizaniza mpanaraka n'ity fandarana ity zay ngamba pasteur ny azo andresana teto androany veloma pasteur tain'Andriamanitra mametraka mandram-pena mandram-pitavantsika menaka veloma tompoko